Fa maha-malagasy dia fa ampy tenenana hoe trop le zava-misy. Atsika malagasy moa mora manaiky raha vao resaka fahafatesany no resahana hoe lahatra ny Zagnahary sy ny karazany. Fa za zany tsy tia naikinaiky ny zavatra ohatrany regny. Za koa tsy hiditra amin'ny lafin'ny fitsarana sy ny karazany fa resaka torapo, réaction à chaud, resaka alahelo, resaka fiangaviana no resaka ho ataoko zany. Zava-misy moa zany ratsika malala ny mpanakanto niny donia ahoana moa zany ndosony fahafatesany amitsika miteny io zao mirary feononana amin'ny havana akaiky anazy dia miala tsiny miala fondro koa raha ohatra ka manongo ny agnarany eto fa tsy mendrika anongony ny agnarany anay, satria tamin'ny zavananjo anazy ary tamin'ny zavatra niaignany tsisy nafanampiana anankiray avaty aminay. Za koa tsy hoe havako akaiky izy fa na malagasy fotsiny amin'ny mahagasy. Za zanaka atsimo fa tsy zanaka Anosibe na zanaka avaratra, fa malagasy dia fa ampy tenenana hoe trop le zava-misy. Atsika malagasy moa mora manaiky raha vao resaka fahafatesany no resahana hoe lahatra ny Zagnahary sy ny karazany. Fa za zany tsy tia naikinaiky ny zavatra ohatrany regny. Za koa tsy hiditra amin'ny lafin'ny fitsarana sy ny karazany fa ny zavatra ho resahako eto zany ary angaviako atsika malagasy rehetrarehetra, indrindra ireo mpitondra fanjakana mahefa, mba hijery akaiky anty resaka fifankahalagna voizina amin'ity firenentsika ty. Mahazo laka amizao ny fivoizana ny fankahalana, tsy mijanona amin'ny resaka hevitra, fomba fisaina, ny fifanakiana arak'hevitra ny zavatra ataotsika malagasy amizao, fa dia tena ataky amin'ny maha olombelogno, amin'ny endriky ivelany, amin'ny firehan-kevitra, falegnan'olo zany. Na adi-hevitra eny amin'ny elakelan-trano eny zany, na faneho-kevitra eny amin'ny tambazotra tserasera, Facebook sy ny karazany, na amin'ny hainao manjery, tena atsika malagasy zany lasa avanagna amile famaliagna bontolo, amile fagnambaniambaniagn'olo, amile fagnadrabadrabagn'olo, amin'ny ny zavatra ataon'ny olona anankiray dia tsy voatery ho mety aminao, tsy voatery ho mety amin'ny rehetra, fa azo atao tsara ny magnaja ny olo amile fomba fisainany sy le fomba fijeriny. Fa eto Madagasikara zany amizao rehefa tsy mitovy hevitra aminao dia fahavalo, rehefa tsy mitovy fomba fijery dia ohatra ny eritreretintsika hoe tokony ho enjena. Maro ny antony mahatonga an'io fa ny anahy zany miangavy fotsiny andry fanjakana mahefa, ministeran'ny kolotsaina sy ny karazany, misira tsy maontiny eto angatahanareo akatony na censurenareo. Misy fomba fietsika eto nefa mivoy fankahalana, ohatra io zavatra ataon'ny serasera mada io pejy io pejy ny serasera mada io nanomboka tamin'ny nisiany mandraky ty androany dia mamboly fankahalana, fifankahalana, fanenjeagn'olo tsy ara-potokevitra fa araky ny fankahalana. Maly zao niditra hopitaly ny donia, ialako tsiny raha mamerina ny resaky ty satria izay ny mahatonga ny atezerako androany. Tena navoakan'io serasera mada io hoe nanao krizy izy satria tsy nahazaka ny valim-pifidianana dia nalefa ry. Tompoko. Za zany le mahatonga le serasera mada manao ny zavatra io tsy hidirako, fa ny mahatonga ny fanjakana mijery fotsiny ny zavatra ataon'ireo olona reo. Tsy izy rery ihany fa maro izy eto amin'ny tambazotra tserasera, maro izy eo amin'ny fiarahamonina.
fa mahagaga zany tsisy réaction nefa faneo-kevitra tsotra fotsiny ny sasany ary opinion amin'ny maha olom-pirenena fotsiny ny sasany de gagazo gadraigna handefasagna miaramila kagole. Tsy za ngamba tsy za zandry ty miapatsiahanareo mpitondra fanjakana fa tokony fantatrareo tsara fa nareo mitondra firenena fa eto amin'ity Madagasikara ty feno lonolony tsy voatsabo atra amizay ka mandraky tendroany fa tato ato izy zany tanatigna ataotsika hoe enim-bolana indrindra tamity resaka fifidianana ty sy ny karazany tena lasa miroborobo loatra le raha ka tandremo tompoko tandremo fa ny malagasy de ohatra ny biby matory. Ialako tsigny raha ohatra ka hoe mampitahatsika malagasy amina biby fa ohatra fiteny moa le biby matory fa raha vao mifoa io enjagna. Atsika malagasy koa tsy de tompony maneho hevitra ny opinion fa ny atsika tonga de action sur réaction. Miangavo ny fitondram-panjakana mba hiady mahakasika an'ity fampielezana fankahalana amin'ity Madagasikara ty. Na amin'ny tambazotra tserasera zany na amin'ny hainao manjery na amin'ny sehatra na politika. Amizao ne tena tsy haiko ny manakiana fitondrana fotsiny no ohatrany hoe tsy azo atao fa ny rehetrarehetra de ohatrany mety amin'ny tambazotra tserasera amin'ny hainao manjery. Fa rehefa manakiana kely mitondra opinion mety manaratsy ny imagin'le fitondrana de ohatran'izay ihany no tsy azo atao fa ny fankahalana na iza io na iza na ireo pombanianina na pombanianina de tena misy zao nanaovantsika malagasy an'le candidat numéro 11 tena mampalahelo ana. Mety tsy mitovy amitsika ny fomba fijeriny, mety tsy mitovy amitsika ny zavatra ataony fa regny opa sy ny karazany fa ny likilikana regny kosa aloha raha tany misy fanjakana ty Madagasikara ty tokony voasambotra regny na tokony mba atao ankety. Vitsy moa zany ary mbola tsy naheno hoe nisy bazavatra natao fa tena fagnenjehana ara-batagna araky ny maha-olombelo manana fianakaviana nareo managnino nareo. Averiko ndray mandeha resumeko le zavatra fanjakana malala aza foazy nareo na aza vela nareo ny biby matory hifoa. Malagasy ne ohatran'izany tsy mahay maneho hevitra izy fa nenazy rehefa tezitra rehefa leo de enjany. Maro ny tanora naneho hevitra teto ohatra zao ary fotsitsotsi naneho hevitra tsotra opinion politique izay omeny lalana resam-pirenena alalana ekeny lalam-panorenantsika de mihinana gagazo enjehana eraky nio fa na ny sasany tena fankahalana pure na io ataotsika mikasika ny candidat siteny io nanao io siteny araky ny fantatry ny amin'ny firenena. Iny ny vokatry ny zavatra nataony tokony mijanona amizay tsika observateur fa tsy hanao attaque personnel sy ny karazany ary nanao ary ravalimana ny teny hoe ifidy atsika tamin'ny voalohany tsisy afa-tsy fifidianana ihany avy teo izy ny teny hoe tsy ifidy koa. Izay ny zavatra nataony tamin'ireny tsy hagnenjeha atsika anazy personnellement zany zavatra zany fa atsika zany lasa tsy haiko inona moa zany le eritreretintsika eritreretintsika inona le eritreretintsika malagasy inona ny mahatonga ny fanjakana amiko moa ny fanjakana zany isan'ny mampiroborobo an'le mametehatra an'le firoboroboan'le fivoizana fankahalana. Raha iadiny amin'ity firenena ty ngamba mety tsisy matahotra fa tsy samby resy lahatra atsika fa tsy hitondratsika makaiza zany. Za zany magnetagna ny fanjakana raha mbola misy izy ao fongoro tompoko zavatra io. Atsika malagasy iray atsika eo anatrehan'le Madagasikara fa atsika malagasy maro atsika ary mbola maro ny alahelo mikombona tsy voavaha. Zay ny mahatonga le hoe mitaka resaka fampiavana-pirenena hatramizay fa tsy atao le izy tsy ekena fa kosany ny zavatra madinidinika ohatran'ireo serasera madasy ireo pejy sy ny karazany mivoy fankahalana reo ny olona maneho hevitra na manakiana tsy olana aminjanona amina lafiny hevitra fa ty tena hoe hatramina olona marara hatramina faty hatramina candidat voatifitra de atao hoe mody marara sy ny karazany fo malady
jerevany fitondram-panjakana fotsiny fa olona maneho hevitra député solombavam-bahoaka zao tsaratsara tsika iaby